Fa le miarabantsika rehetra indray ao anatin'izao fotoana famelabelarana ny soratra masina izao, nataontsika ifampaherezana. Nandritra ity herinandro ity dia ilay lohahevitra mahakasika ny ady tsara ny finoana no ny arahantsika teto. Ary amin'izao fotoana izao dia manana lohahevitra iraindray isika mahakasika manokana ny fomba iasan'Andriamanitra, de tsy inona zany fa ny fizahan-toetra. Koa izany lohahevitra izany no iarahantsika eto mandritra ny fotoana vitsivitsy. Asaina an-tanandroa ary isika alohan'ny zatra rehetra mba iombona fa hisy vavaka izay ho atao. Saotranao zahay Tompo noho ny tombotsoatrany zay mbola atolotrao anay. Tompo-havelomana zay ahafahanay mahatsapa mandrakariva ny lalana hitondranao anay eo amin'ny fiomanana ao mandrakizay. Mampianarana hitombo hatrany amin'ny finoana sy ny fanantenana izay hitondranao, lalana izay azo antoka, ary mampianara ihany koa anay hankasitraka izany fitondranao izany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny arahantsika nijery teto talohan'izao ny fomba zay anamaivanan'Andriamanitra ny fontsika sy ny saintsika tamin'ny alalan'ny famelan-keloka. Ary rehefa mahatsapa izany isika dia mahatsapa ihany koa fa tokony izara izany ho an'ny hafa. Sehatra zay ahafahantsika atao hoe tombotsoa aza ny tena marina fa tsy hoe sehatra. Tombotsoa zay ahafahantsika mampiasa ilay safidy malalaka tsy antery, satria ny fivavahana amin'Andriamanitra, indrindra ny fomba atongavana amin'izany fiainana mandrakizay izany de tsy naneren'Andriamanitra antsika fa atolony, antsony nataony de manaiky isika. Sehatra anankiray ihany koa zay ahafahana mihoatra ny fahalemen'ny tenantsika. Ity fanomanan'Andriamanitra ho any amin'ny fiainana mandrakizay ity, satria ny tanjon'Andriamanitra alohan'ny amindrany antsika ho any amin'ny fiainana mandrakizay dia tonga amin'ny fibebahana marina isika amin'izao fiainana izao. Ny antony satria ny aina ary nandova fahotana ity tontolo ity noho ny amin'ny maha-olombelona antsika. Ary izany maha-olombelona zany aza dia lasa voafetra na ny fiainany zahatra atao ny fotom-pisainana, ary ny fiainana mihitsy moa dia feran'ny fahafatesana. Ka isaorantsika Andriamanitra fa na eo aza izany rehetra izany de mbola miasa izy. Ary ny asa zay ataon'Andriamanitra dia fanomanana antsika ho amin'ilay mandrakizay. Misy fomba fiasa anankiray tahaka ny zay nojerentsika omaly dia tsy inona izany fa ny fizahan-toetra araky ny lohateny izay fa noresahantsika teo ao anatiny izao lohahevitra momba ny ady tsara ny finoana izao. Rehefa miresaka nyity fizahan-toetra ity isika, ny tonga ao an-tsaintsika voalohany dia zavatra manahirana, zavatra zay azo lazaina hoe mety ampijaly atsika, na eo amin'ny sehatra ara-nofo zany mety ampijaly ny saina. Kanefa ny zavatra tokony ho tadidintsika de izao: anisan'ny fomba navelan'Andriamanitra hoentina mamolavola antsika ho amin'ilay mandrakizay ny fizahan-toetra. Misy teny fototra ao amin'ny soratra masina miresaka ny fizahan-toetra, fa ny zavatra mahagaga de izao: mitovy io teny fototra io zay miresaka ny fizahan-toetra zany amin'ny fakapanahy. Zany hoe teny ray ihany zany eo amin'ny teny fototra ny fizahan-toetra sy ny fakapanahy. Ny antony de satria rehefa ny fakapanahy no resahana, tsy avy amin'Andriamanitra zay fa ny fahavalo zay, de Satana no mandefa izany eo amin'ny fiainantsika. Ary ny tanjony ilay fahavalon'Andriamanitra ny amin'ity fakapanahy ity de ny andavo atsika, tsy ahafahantsika mahatratra ilay mandrakizay, ary na manana endrika tsara toy inona aza izany de natao
tsy ahatonga atsika ho any amin'ny fibebahana marina amitaka zay ny tanjon'ny fakapana satria satana nalay fahavalo no mitondra izany manisika izany eo amin'ny fiainatsika fa avelan'andriamanitra kosa iseho amin'ny fiainatsika ity fakapana ity amin'ny mahafiza antoetra azy satria ny tanjon'andriamanitra de ny amola volantsika ho vonona ho amin'ny mandrakizay eto indrindra no ilantsika fahendrena fatakarana ny amin'ny fomba fiasan'andriamanitra asaina sady ary ianao mba amaky eo amin'ny obolana toko 7 ka ny 220 akitsika zany amin'ny anaran'ny Kristy manao hoe fa zay tian'ny tompo no anariny de tahaka ny ataon'ny ray amin'ny zanaka tiany maro reo teny izay manambara amintsika fa ny antson'andriamanitra ho amin'ny mandrakizay de miaraka amin'ny fitaizana ny ohatra akaiky indrindra moa rehefa monsieur zany antsoina hoe fitaizana izany dia ny ray aman-dreny sy ny zanaka tahaka antsika na isika zany tamin'ny fotoana nahazanaka antsika dia notezainy ireo ray aman-dreny na amin'ny fotoana maha ray aman-dreny atsika de mitaiza ireo taranaka zay nomen'andriamanitra atsika isika fantatsika tsara fa misy ny antsoina hoe fitaizana fananarana ho an'ny zanaka izay tiana fomba hitondran'andriamanitra antsika io asan'andriamanitra zany hoe eo amin'ny fomba entina mamola vola asy anao mba ho vonona ao amin'ilay fiainana mandrakizay zany dia anisan'ny ampiasain'andriamanitra ity fizahan-toetra ity na de mety manana endrika fakapanaza izany ny tanjon'andriamanitra de ny ahatonga antsika ho vonona ary ny tanjona de tsy miova fa ho amin'ny fiainana mandrakizay tsy hijanona eto amin'ity tontolo izay voafetra ity koa zao no fanambarana raha mijery isika ao amin'ny petera voalohany toko 4:12 mahakasika anizy ity satria mety ho gaga mantsy isika ry malala aza gaga no fizahan-toetra mamay izay mahazo anareo ho fitsapan-toetra aza atao ho zatra mahagaga manjo anareo zany efa manomana antsika ny tenin'andriamanitra manomana antsika ilay planina izay ahatonga antsika ho mendrika manana toetra mendrika ny fiainana mandrakizay marina fa eto amin'ity tontolo voafetra ity no mamola volan'andriamanitra atsika fa tsy isika no mamola vola tena ry havana malala tsy ao anatin'ny kajin'ny saintsika ity famola volana ity ary zay no mahatonga mandrakariva hoe ny antson'andriamanitra ho amin'ny mandrakizay dia amin'ny alalan'ny finoana no anekena azy raha isika manko no amola volan'ny tenatsika dia alay visary an-tsaina hoe karazana fakapana manahoana no entitsika amola volantsika alay visary an-tsaina hoe andeha aka fizahan-toetra anankiray mba izahako ny toetrako eto dia ilayntsika ny mahatakatra fa Andriamanitra no mifidy izay tiany hitondrana ny fiainatsika izay karazana fakapana hoentina eo amintsika mba ho fizahan-toetra ho famola volana ny ho avitsika misy fanazavana indray mandeha zay tsy adiniko amafisina makasika ny fangiry firina aranofo satria mety ahazo atsika izany ao anatin'lay fizahan-toetra de hoy ny ity fanambarana ity manao hoe navelan'Andriamanitra ho natioraly ao amintsika zany hoe ara-boajanahary zany ny fangiry firina mba herovana atsika alay sara-tsaina hoe ny olona anankiray foana manomboka eo ny fahatsapany fangiry firina ka navelesina ny kobay ara izy dia tsy mahare namenjera aza izy latsaka ao anaty lavaka de tsy mahare fanaintainana to ohatra ny tsara ihany zany amin'ny voalohany sy ny fietreretana azy fa rehefa dininy zany de zao tsy ho ela ity olona izay nisorona tamin'ny fahatsapana fanaintenana dia ho potika ny momba azy satria de efa tapaka zany ny ratsambatana ohatra ny tanana efa vaky ny lombola tsy maheno fanaintainana ihany de azosika sary an-tsaina am'zany ny fahampotehana zava-doza izay andalovany zany fiainana karazam-piainana izany navelan'Andriamanitra andalo eo amin'ny fiainatsika ary mbola ho tsapatsika ny fangiry firina izany endrika fangiry firina izany dia mety afinaritra nahoana roy ianao efa mahazatra atsika ny fangiry firina ranofo mba afana
mitondra ny fiainatsika ho ao amin'ny fahombiazana. Efa zary tsy vaovao amintsika zany hoe tantara ny joba izay nandalo fisedrano, fa misy fotoana ny fakapanahy de to mahafinaritra, to mamy, to mampite ifikitra tsy foy satria azo lazaina hoe fahotana ankafizina no akana fanahintsika. Fa rehefa tonga ny faneketsika ammpinoana ny antson'Andriamanitra ka fantatsika fa ity fahotana izay ankamamin'ny nofontsika ity de tsy maintsy ilaozana, tsy maintsy ho esorina mba ahafahana manomana antsika ho amandrakizay, de misy fangiry firiana ao, misy adi-tsaina ao. Indrindra moa rehefa efa mba miady am'zany fahalemena malaky mahazo antsika izany isika kanefa mbola marefo ny maha-olombelona atsika, de tena misy fangiry firiana lalina ao. Navelan'Andriamanitra andalovantsika avokoa izany rehetra izany. Tsy hoe tia mampijaly na mahafinaritra an'Andriamanitra ny mahita ny olombelona mandalo fasairanana sy fangiry firiana, tsia. Fa natao ho lalana zay hitondranantsika ho amin'ny fahombiazana izany. Tahaka ny mpanefy iray zay manomana ny metaly sarobidy mba ahafahana mahatonga azy ho eo amin'ny sehatry ny hoe manjelanjelatra tsara, mivoaka tsara ny maha izy azy satria miainga sy nalaina avy any amin'ny toerana zay mety hoe misy fotaka na maloto any anaty tany zany metaly sarobidy izany. Dia zava-dehibe ny fahatsapantsika fa mahalala ny mahasoantsika Andriamanitra zay mamelatsika handalo ny sehatry ny fizahan-toetra. Zany indrindra no mahatonga ny fampatsiahivana satria misy fotoana zavatra ohatrany tsy fantatsika ny ho avy rehefa miatrika fizahan-toetra. I Joba aza moa ao amin'ny Joba 10:15-9 de milaza ny aminy hoe to lasa saina Joba manao hoe ahoana ary zany hitondran'Andriamanitra azy zany. Tsika moa zany mamaky ny tantara dia mahalala fa tsy ho amin'ny ratsy no namelan'Andriamanitra ny Joba andalo ilay fizahan-toetra. Andeha iarahantsika mamaky ny Joba 10:17-7 ny anaran'i Kristy. Ny tananao ihany namorona ka nanisy endrika izao tenako rehetra izao. Joba zany no miteny eto amin'Andriamanitra, kanjo le voninao indray azo ao. Masiny ianao, tsarovo fa notefenao toy ny tanimanga aho ka hamerinay amin'ny vovoka indray ianao. Ary rehefa jerena zany ny tontolo-kevitra zay nitenenany Joba n'ity fanambarana ity de hita hoe somary efa natahotra izy hoe ahoana ary zany fomba hitondran'Andriamanitra zany. Move eo pitehan'Andriamanitra ny fiainako nefa izy nanao ahy. Mety handalo an'izany sehatra zany izaso ianao rehefa tonga ny fizahan-toetra. Mety fakapanahy mafy zany izay tsy maintsy hatrehana. Tsy hiteny isika manao hoe raha tena tia avy Andriamanitra de avelany andalo am'izao ah. Fifampaherezana moa no ataontsika eto satria mandalo an'izany avokoa isika rehetra. Manana tanjona isika, efa namaly ny antso isika, ao anatin'ny sehatry ny finoana isika mba ho amin'ny ady tsara n'izany finoana izany. Tahaka ny tanimanga iray izay eo ampelantanan'ny mpanefy azy. Move amaly ilay tanimanga manao hoe tsy tiako zao paozy anaovanao azy zao. Ao amin'ny Isaia de misy sary anohatra anankiray. Isaia 7:20-9 vakitsika amin'ny anaran'i Kristy manao hoe endre zato fahadalanareo. Moa ny mpanefy tanimanga va no heverina ho tahaka ny tanimanga? Ka ny natao indray va no ilaza izay nanao azy hoe tsy nanao ahy izy, na ny zavatra voaforona va no ilaza mpamorona hoe tsy manam-pahalalana izy. Raha toizantsika zany de ohatrany hoe moa ve isika izay noforon'Andriamanitra karakaraina sy ataony am'izay mahasoantsika indray ve no hibaiko an'Andriamanitra ny amin'ny fomba hitondrany antsika. Eto dia voaresaka mandrakariva lay hoe kajikajy ny olombelona. Arakaraky ny mahalehibe ny olona iray no manomboka ahafantarany ny lalam-piainana eto amin'ity tontolo voafetra ity, de manomboka mandeha ny kajy hoe Andriamanitra ve de tsy ahalala hoe zao ny tokony mahasoa, za kely ty ara mahalala. Indraindray tsika dia
tafateny an'zany indraindray noho ny kajy ataotsika dia toa mametsiny an'Andriamanitra ilay mitondra sy mamolavolantsika isika ka milaza manao hoe Andriamanitra ve de tsy alala hoe zavatra mampijaly azy o zavatra eo de mbola ataony ihany. Ny taridalana mahakasika ny planin'Andriamanitra zay amolavolany asy anao ho am'lay mandrakizay de anampy atsika fa manana ny lalana hitondrany atsika Andriamanitra ary azo antoka. Ao amin'ny Korintianina voalohany 10:3-12 de zao ny fanambarana amin'ny anaran'i Kristy. Tsy misy fakapanahy azo anareo afa-tsy zay zakany olombelona, nefa mahatoky Andriamanitra tsy hamela anareo alaim-panahy mihoatra noho izay zakanareo, fa momba amin'ny fakapanahy de asiany lalana mba hahazakanareo izany. Andriamanitra de mahalala antsika, mahalala ahy Andriamanitra mihoatra noho ny fahalalako ny tenako. Koa raha misy lalana hitondran'Andriamanitra eto indrindra no ampiasantsika ilay fomba izay natolony de ny finoana izany, sy ny fahaizana na ny vina zay nataontsika maha olombelona atsika no entitsika hiady hevitra amin'Andriamanitra ka manao hoe efa azoko Andriamanitra ao ny fomba fiasanao ko nahoana no mbola ampandalovinao zavatra toy izao raha ny fahitako azy de ohatrany hoe tsy mety zao. Eto indrindra no mampiavaka atsika izay mandeha amin'ny finoana tsy mijanona fotsiny amin'ny hoe manana an'Andriamanitra fa manaiky ihany koa ampinoana ny fomba izay hitondran'Andriamanitra antsika. Manome toky atsika ny tenin'Andriamanitra manao hoe mahatoky izy, zany hoe amin'ny maha-Andriamanitra mahatoky azy de tsy hamelantsika handeha amin'izay tsy mahasoa antsika izy. Ary ny tanjona zay antony anaovan'izany de tanjona ao amin'ny mandrakizay fa tsy ho am'izay voafetra eto amin'ity tontolo iainantsika ity. Koa aoka anamafisana ny finoantsika izany toejatra izany fanekentsika ampinoana ny fomba hitondran'Andriamanitra ny fiainantsika. Mety tsy mifanaraka am'izay kajikajy nataontsika izany, fa antson'Andriamanitra izany ary rehefa mba nanaiky ihany isika lay antso ho an'ny fiainana mandrakizay dia mifanentana isika ry havana malala. Samy mahery, rehefa mahita ny namanao ianao mandalo fisedrana ampaherezo izy, ary aoka ho tanana mifandray no iarahantsika miatrika izao fiainana izao fanomanana no afintsika. Tiako ny tondram-bavaka manokana ny fanandramantsika tsirairay avy satria ny tanjona dia tsy hijanona eto amin'ity tontolo ity fotsiny fa ho any amin'ilay mandrakizay. Koa ankehitriny ary dia manasa antsika mba hiombona fa isy vavaka indray ho tanterana. Tompo ankehitriny dia isaoranay anao ny fomba hitondranao anay. Fantatray Tompo amin'ny maharay anao fa mitaiza manabe mikolokolo ary mananatra ianao. Koa aoka anekenay izany fomba fiasanao izany ny finoana zay nataonao tanatinay iorom-paka bebe kokoa hatrany noho ny tamin'ny lasa, mba ho tratra ny tanjona ho amin'ny mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Isaorantsika Andriamanitra nafahantsika niaraka teto tao anatin'iny loha hevitra iny, manome fotoana antsika indray ary raha mpitso toy izao, koa dia mirary ny fitiavan'Andriamanitra fahasoavan'ny Tompo amintsika rehetra. You